Mitohy ny fankalazana ny jobily fa 5 taona nitandreman'ny Pastera Rasolonirina Théophile avy ao anivon'ny FJKM Ambohinaorina Sabotsy Namehana misy ny tsara ho fantatra mahakasika ny tohiny etsika. Natomboka ny volana janoary lasa teo ny fankalazana ny 5 taona nitandreman'ny Pastera Rasolonirina Théophile izay mpitandrana ao amin'ny FJKM Ambohinaorina Sabotsy Namehana ao amin'ny synod-apartan'ny Ariva Avaradrano. Samy nampandresina ndraikitra ny momba izany avokoa ireo sampana rehetra eo anivon'ny fiangonana ka isan'izany ny katekômena 13 izay nanolotra ny rakim-pisaorana sy ny fankahirezana ho an'ny mpitandrina. Sampana vokovoko manga sy ny rantsana fanantenana eto amin'ny FJKM Ambohinaorina Sabotsy Namehana dia hanatanteraka ny famaranam-bokatra amin'ny alahady ho avy izao dia ny 1 ny volana Aogositra 2024. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 sasany maraina ka isy ny fitaovam-pivavahana izay rahantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny tondra ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia ny mpitandrana rakotony rainy tale nasionalin'ny sefala FJKM. Amin'ny maha fotoam-bokatra azy moa dia misy ny valopy izay efa nahely tamintsika tsirairay avy alahady maromaro zay ka amin'ny fotoana io no hamerenana azy. Dia isy ihany koa ny varotra sakafo maivana rehefa mirava ny fitaovam-pivavahana mba hoety manana ny fampandrosoana ny sampana ary indrindra fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Satria moa mandavataona ny fankalazana ny 5 taona nitandreman'ny mpitandrina dia mbola hitoy ny alahady 25 ny volana izao araka izany ny anjaran'ny sampana vokovoko manga, ny rantsana fanantenana ary ny alahady 1 ny volana Aogositra izao kosa dia isy ny voka-dehibe izay atolotra ny sampana vokovoko manga rantsana fanantenana hatrany.